Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny firenena izay mbola tsy mahaleo tena ara-tsakafo. Ianjadiny ny fiovan'ny toetr'andro izay miantraika betsaka amin'ny famokarana. Maro ny paikady sy fanamby entin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana hiatrehana izany olana izany ho fampivoarana ny famokarana. Misy ary ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo ary ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tantsaha izay imasoana satria dingana anehoana ny mahazava-dehibe ny lanjan'ny asa famokarana eto Madagasikara. Nankalazaina ary ny 9 Oktobra 2024 tao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ireo lanonana lehibe rososina ireo izay nitanterahana ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny sekretera-panjakana eo ambany fiadidian'ny Repoblika misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo ary ireo mpiara-miombon'antoka toy ny 𝐹𝑎𝑛𝑘𝑎𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 izany ary niarahana tamin'ny vehivavy tantsaha malagasy manerana ny faritra eto Madagasikara. Nanamarika ny fankalazana ny fanaovana diabe izay niainga teo amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ka namakivaky ananosy ary ny farana tao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Notohizana tamin'ny Hetsika ara-panatanjahantena izany. Narahana fivandimbiasam-pitenenana mahakasika ny lohahevitra navohitra tamin'ity taona 2024 ity dia ny hoe ny zo hisitraka sakafo antoky ny fiainana sy ho avy tsaratsara kokoa. Niara-nankalaza izany moa ireo fikambanana vehivavy tantsaha malagasy ary naneho ny fahaiza-manaony sy ny fahaizany mamokatra ihany koa. Izy ireo no heviny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ka omena sehatra ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Niroso tamin'ny fitsidihana ireo tranoheva ary nofaranana tamin'ny dinka andatabatra boribory ny lanonana izay niodidina tamin'ny lohahevitra dia ny zava-misy sy ny vahaolana ho amin'ny fampaharetana ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara.